angantsika ndrandraka izy a dia nianganana ampitondraina ny lohateny hoe fahasapoana. Taloha ela be tanoony a nisy mpirahalahy zoky sy zandry. Izy mirahalahy ireo a ny iray a manan-karena be mihitsiny ary ny iray a tena tsy manana ninina mihitsiny. Ilay manan-karena be hony a manana omby be dia be a eo amin'ny taniny zareo, dia manana mpiasa be dia be a sady manam-bola be. Fa ilay tsy manam-bola le mahantra hony a manana zanaka be dia be be dia be sady sahirana mitady asa tsy manana ninina. Isaky ny hariva hono mpanan-karena be dia miteny foana hoe andehana io simy be io a feno ronono dia andana tero any amin'ny fahasapoana. Fa taloha tokoa hono izy a nanana mpanampy anazy na fantatra ilay olona ataony hoe fahasapoana, fa efa nisolo ilay mpanampy dia lasa hono ilay mpanampiny zareo a mandeha makany amin'ny fasana any an'ilay toerana fehafasana dia atondratondraka zareo a amin'ilay vato rehetrarehetra reny ny ronono eram-barika. Dia tena am-piangonana amin'izay hony a ilay mpanan-karena be dia hosizon'ilay olona hoe anao kosa ianao ve mpanan-karena be, ianao ve manana ny rehetrarehetra, dia le rahalahinao a tsy omenao ninina korony dia hoe mameako anaoko, dia hoe andraso fahatsoko arany a ilay mpiandromboko. Dia natsoa moa ilay mpiandrombony dia nanontaniany mame an'ilay rahalahy ve, dia fa hoanany tsy mame, fa makaiza zany le ronono ray barika be antondratondrahanay an'ilay fasana. Dia avy eo dia hozy izy hoe nareo vevendrane, le zandriko lahy io nataoko hoe fahasapoana ny anarany satria sady tsy manam-bola, tsy manan-karena, tsy manan-tsaina ny hitady vola fa vendrana be. Dia io zany fahasapoana zany, dia le ronono ray barika tokony naterina tany aminazy. Dia nampalahelo be hono ilay zandriny naheno an'izany sady menatr'olona be hoe le rahalahiny mihitsy kay a miantso anazy hoe fahasapoana. Dia lasa hono a le zandriny a nandeha hifindra tanàna, fa na dia mahantra raha hono le zandriny a tena hoe mahantra fa izy tsara fanahy be foana, tsara fanahy be foana, manao adidy a dia mame na kely ary ny eo aminy dia hifampizarany amin'izay mahantra kokoa noho izy. Dia indray andro hony a nisy olon-kendry nandalo teo amin'ilay toerana nisy an'ilay zandriny le nataony hoe fahasapoana. Dia hozy izy hono ilay olon-kendry taminazy hoe hono ary tovolahy, raha izao zao zaho ianao a ampahafantariko anao hoe mbola afaka velona mandritry ny 70 taona ianao a fa zaho iraka Andriamanitra itenenao an'izany. Dia gaga be izy, ay ve eny ary tsy maninona mihitsy raha mbola afaka velona 70 taona dia mbola hanao asa soa foana. Hozy izy hono a le lehilahy nanana zanaka be dia be mihitsy. Dia hozy izy hono le olon-kendry taminy fa zaho a ny 20 taona voalohany a manan-karena be ianao a dia sambatra be ianao a dia miadana be ianao, tsisy zavatra mahory ianao. Fa ny 20 taona faharoa indray a sahirana be mihitsy ianao a dia mijaly ianao dia marary ianao. Dia hozy izy hono le lehilahy mahantra hoe tsy maninona e, rehefa mahazo 70 taona dia ankasitrahako izany fa efa nahantra foana moa tsy mampaninana anana mbola hantra ary aho. Dia avy eo hony a dia hozy izy hono le olona hoe fa satria ianao tsara fanahy be dia avela misafidy ianao hoe ilay 20 taona manan-karena ve no atao voalohany sa ilay 20 taona mahantra no atao voalohany. Dia hozy izy hoe aleo le manan-karena raha mety. Dia namena anazy hony a arena be lasa teo le lehilahy dia nahazo vola be dia be tao anaty baoritra hono izy dia lasa mpanan-karena izy dia nomeny sakafo daholo ny olona teo amin'ny manodidina anazy, nomeny zavatra daholo ny olona mahantrahantra rehetrarehetra, zarainy daholo na ny zarazarainy a ilay arena azony. Tena nisa andro foana izy, isan'andro izy nanisa andro foana. Dia ray andro sisa dia tapitra le 20 taona manan-karena dia niteny tam'le zanany sy ny vadiny hono izy hoe zaho androany isika hanao fanasana be a dia atsotsika daholo ny olona rehetrarehetra eto amin'ny tanàna fa mandritra ny 20 taona ahantrandray. Dia nozarainy ny ambony sakafony rehetrarehetra, ny ambony volany rehetrarehetra zarainy
teny tamin'ny olona rehetrarehetra teo manodidina dia izay olona nahazo tamina fahasavana tany aminazy dia niteny hoe Andriamanitro misaotra anao fa nisy an'ity lehilahy tsara fanahy ty dia nahazo fanampiana. Andriamanitro mangataka aminao izay mba ho ela velona ity lehilahy tsara fanahy ty. Dia izay olona rehetrarehetra ninakana tao aminy niteny tamin'Andriamanitra tao misaotra anao Andriamanitra fa sendra izay lehilahy tsara fanahy misaotra anao Andriamanitra. Dia naheno an'ilay fangatahana hono Andriamanitra, naheno fangatahany olona rehetrarehetra hono Andriamanitra dia nomeny an'ilay rangahy indray hono fahasoavana hafa. Lasa tsy nahantra indray ilay rangahy tamin'ilay 20 taona manaraka fa satria nangataka daholo ny olona hoe mba atao velavelona ity rangahy ity hikarakaranay dia velona 70 taona tokoa ilay rangahy fa tsy nisy an'ilay 20 taona nahantra satria izy tsara fanahy. Anganangano arirarira izao mitantara ianareo ny aina. Ny afatra kely fonosiny izay angano izay rakizy dia ny hoe na manan-karena ianao na mahantra ianao dia mila mijanona tsara fanahy foana. Zay voafaritra ho ny olona lehibe no mitantara angano dia misafidy ny orakemba zany satria tokony olon-dehibe na ny renibe no mitantara angano. Rakemba izay any amin'ny faritra atsimotsimo nosy any namaritana ny fahamatorana na matomatotra kokoa zany matoy any olona vehivavy. Dia vehivavy efa matoy zany ilay rakemba dia mba tsy ho anaovako hoe renibe na ny anarako moa zany hoe tiana dia tsy mety atao hoe itiana kely efa lasa lehibe na itiana irabebe tiana na toy izay dia safidy ny rakemba. Anisan'ny mpanoratra na avoaka boky betsaka indrindra Rakemba. 7 no isan'ny boky efa navoaka ny hatreto. Nanomboka ny taona 1970 izy no nanoratra. Tononkalo, tantara foronina, tantara anonja-peo, teatra, sarimihetsika. Fa ny angano no tena betsaka indrindra ary tena manavanana azy ny mitantara azy. Tany ambelohany angamba nataoko hoe fafinaretana le miverina ho zaza satria rehefa tafiditra ao anatin'io tontolon'ny angano io dia misarika anao any anaty tontolo hafa mihitsy mamerina anao ho zaza kokoa na ao anatin'ny resaka zany na ao anatin'ny tafatafa na ny fihetsika mamerina anao ao anatin'ny tontolo efa nilozanao dia tiako kokoa iny. Fa rehefa taty aoriana ilay izy satria za tsy nanao fikarohana manokana mihitsy amin'ilay nomen'ny olona anaram-boninahitra hoe mpanjaka vavin'ny angano dia niezaka zany nanatsara kokoa ny fomba fiasako tao anatin'ilay fitantarana dia tena nianatra manokana mihitsy momba ny angano dia noho ny taty aoriana zany ilay izy lasa nataoko ho asa sy ho andraikitra mihitsy. Nahazo anarana ho mpanjaka vavin'ny angano Rakemba. Iza tokoa no nametraka izay anarana izay? Zay mihitsy ny fanontaniana efa nisy nametraka anao hoe iza no taiza moa zany le hoe iza mety hoe tsy ho teneniko eto fa le hoe taiza no nanontanian'ilay olona anao hoe taiza hono no ny foronan'izay hoe mpanjaka vavin'ny angano izay dia izy izay tany amin'ny tokotany nisy any tokotanina nomoronan'ny olona any mpanjakalahy ny Salegy teto Madagasikara Jojoby izay zokibe anay angambany satria ny tokotany namorona andreny dia nionja-peo ny hainao manjery no ny voy an'izay hoe miala indray mpanjaka vavin'ny angano sa tsy fantatro na ho anara-maneso ilay izy hoe tena tsy miteny afa-tsy angano iny ramatoa iny dia mpanjaka vavin'ny angano na anaram-boninahitra ilay izy fa rehefa hiainao sofiko dia nitrandrahako. Arakaraka ny mpanjifa no amokaran-Rakemba ny angano atolotra. Misy mihitsy ny angano natokana ho an'ny olon-dehibe efa manambady azo lazaina olon-dehibe ihany mantsy 17 taona fa ndraindray mbola tsy mahatakatra zavatra hafa. Dia misy koa ho an'ny zatovo dia misy ho an'ny sakatsakan-jaza ary misy ho an'ilay tena zazakely mihitsy. Ny aingam-panahy moa zany ny fanahy tonga ao aminao no maniraka anao hanoratra dia misy fotoana mieritreritra anao hoe andeha hanoratra fa elaela izay tsy nanoratra dia tsisy nenena atao manoloana ny soratra tokony ho atao fa misy fotoana nefa tena voahiraka mihitsy hoe izao no atao. Dia ny famoronana an'ilay angano indray dia eo an-tsehatra matetika amin'ny fotoana ahitako an'ilay ankizy kely dia sy indraindray amin'ny fanaraka amin'ny fanontaniana petrany dia iny no hidiana ny aingam-panahy.
dia matetika aloha zany a raha ny angano resahana dia mitantara aloha zay vao manoratra fa hafa ndraiky koa zany asa soratra hafa hoe manoratra aloha zay vao alefa ho an'ny mpijery le izy na ho amin'ny mpiaino fa ny angano a mitantara aloha dia efa misy mpiara-miasa amiko tsy maintsy hoentiko foana rehefa mandeha mitantara angano dia izy mandray apeo aingakaingana ilay aingam-panahy voateraka eo atsehatra eo dia avadika ao soratra. Raha volomborona taloha ela be tany hony a nisy tovovavy kely anankiray a zanaka mpanjaka monina ao an-dapa izy a fa ny olana aminazy dia isaky ny mahita fitaratra izy a dia vakiny foana ny fitaratra ao amin'ny toerana misy azy na ao amin'ny efitra fandiny zany na any amin'izay faritra rehetrarehetra misy anazy a dia vakiny foana ny fitaratra dia gaga ny rainy izy a vehivavy tsara tarehy be a tsara endrika be a bikana be fa saingy a vakiny foana ny fitaratra dia mividy fitaratra foana ny rainy fa vakiny foana dia farany a nantany azy ny dadany fa maninona kay a no vakindry foana ny fitaratra ato amin'ny lapa dia ozy izy hoe ka isaky mijery fitaratra dia zao foana ny tenenin'le fitaratra amina hoe manahoana ny vadiny be mavo dia katrareo manana alika ao anaty dapa dia be mavo ny anaran'le alikany zareo dia hoe zany foana ozy izy natao fitaratra amina hoe manahoana ny vadiny be mavo dia gaga be mihitsy le mpanjaka aiza koa misy an'izany zay fitaratra rehetrarehetra anaovako ijerevako endrika dia mitenena an'izany foana dia izay nantony hamakiko an'le fitaratra fa tezitra be hafa ahoana koa zany anambady amin'ny be mavo dia avy eo dia ozy izy ny dadany hoe andana raha manirako olona hividy fitaratra dia hijery an'izany a dia vidy fitaratra ho ny dadany a fitaratra vaovao dia natao tao amin'ny efitranony dia vao tonga ho n'le fitaratra dia lasa izy nanantona teo alohan'le fitaratra dia tena miteny tokoa n'le fitaratra hoe miarabanao vadiny be mavo dia taitra be ho n'le mpanjaka la hay tena marina dia tamin'izay fotoana izay tsy le andrem-bavy kely tsony namaky le fitaratra fa le mpanjaka la mihitsy tonga dia nitorahany tany le fitaratra sady izy ayayayay ahoana koa zanako vavy nampanambadiana amin'ny be mavo dia nanita hevitra hono le mpanjaka dia nataony hoe antany ianao a mifindra tanàna mifindra toerana dia eto izy izy izay akanjonao tsara sy izay firavaka rehetrarehetra dia ndany ianao mandositra fa tsy mijanona eto ianao izy izy fa be mavo fatorako ato amin'ny lapa dia tsy mahazo manambady amin'ny be mavo izany ianao dia lasa hony a le andrem-bavy kely a nandeha niaraka tamin'ny fananana fa alohany andehanana hono izy a dia nampitondrainy dadany vadikilonjy a anankiroa hoe zaho a rehefa misy olana dia ity vadikilonjy ity a no ilanao vonjy vadikilonjy kely a dia miteny hoe raha indrindray aho ka andrindreny dia tenenina le zavatra angatahana dia misy povaramazika le vadikilonjy dia manavotra dia lasa hono zany a le andrem-bavy kely a nandeha tonga tany amin'ny tanàna kely anankiray hono izy a dia misy olona piompiakoho be dia be teo amin'le tanàna dia ireo olona ireo hony a manala volona koa foana zany a dia rehefa andeha hivarotra le akoho izy akoho efa maty no varotana dia asorony daholo volona koa dia misy lavaka be ngeda be hony a feno volona koa teo amin'le toerana dia lasa hony a le andrem-bavy kely nakaditina hazo dia feno niditina hazo daholo hony a ny vatany rehetrarehetra dia ny tarehany a dia nijoboka tao anatin'le lavaka izy a dia lasa feno volona koa be hony izy a ny tanany feno volo daholo ny tanany dia vao nahita anazy hony le lehilahy dia gaga be hoe fa iza koa ary ty misy volombolo mampitahotra ity dia ozy izy hony hoe za mba hanaraka anareo petraka ty aminareo fa raha vao izy tsara tarehy iny tsy inona ny hitan'ny olona dia ngafian'olona fa le fitaovana ny rehetrarehetra hony a na feno tany ambany hazo a dia lasa hony izy a nanao olona nampitahotra zany fa lasa misy volovolo be dia avy eo izy a tonga tany amin'le tanàna dia netin'le mpampiompiakoho zany izy hoe andao ianao fa ary misy olona mila mpahandro sakafo dia tonga teo amin'le tanàna hony izy hoe mba afaka mijanona mpahandro sakafo nareo ve sady izy izy ndradrama to ohatray ahoana koa ianao ve ahandro sakafo ny zanako nefa satria le zanany lahy zany a andren-dako
dia hoe ianao ve andro sakafo ny zanako nefa ianao ary fevolovolo be mihitsy vatanao satria za fevolona koa vatany a dia ozy izy ny hoe asa matahotra ianao a fa tsisy volo mihitsy sakafo ny zanako ao a fa aleo za andro sakafo dia hipetraka tao amin'le mpanjaka zany izy mpanjaka vovoandraina dia anany fa tsy tao amin'ny dadany intsony le nanana zanaka mitady mpahandro sakafo fa io lehilahy io ny a zay sakafo arosana azy ony a dia tsy tiany daholo ny sakafo le za tsy tian'io ratsy tena dia efa olona be dia be ara mahandro sakafo dia tsy tiany daholo fa hivolomborona hony a nahandro sakafony dia nalain'olo le vadikolontsy dia ozy izy zony hoe raha indrindray ako andrindreny asio sakafo faran'izay tsara eto ambon'ity latabatra ity a atolotro ho an'ny andrindahan-kely dia avy eo ny a vetivety kely tonga dia ve sakafo teo ambonin'le latabatra dia ninakanina dia naterina tany amin'le mpanjaka lahy zany le sakafo dia faly be mihitsy noho le izy dia rehefa avy eo indray dia ozy izy hoe ny sakafo karapitso mbola atao mitovy an'le nohaniko androany dia nefa nohony a le mamany zany le mpanjaka vavy teo amin'le lapa zany ny teny hoe indray mandeha mahandro sakafo ihany vehivavy be volomborona be io mijanona eo dia alefa mandeha io fa tsy tiako mijery anazy dia nefa hono indrendany teny atao mitovy ihany sakafo tiako be sakafoko androany dia voatery nitazoma nahandro sakafo tao amin'ny lapa hony a hivolomborona kely dia rehefa nandeha teny ny andro hoe tady vady amin'izay ho no mpanjaka lahy kely dia tsy nahita vady mihitsy izy fa izy koa sady sarotiny izy tsy tia sakafo sarotiny izy tsy mahita vehivavy dia avy eo dia ka izy rehefa mahandro sakafo ny volomborona dia mangarangarana ao an-dakozia izy dia ozy izy ny tamin'ny mpanjaka vavy za nambady amin'ny volomborona dia tezitra be mihitsy anao no mpanjaka vavy ahoana koa ianao no andeha hanambady olona misy volomborona be ohatranao sady olona mpahandro sakafo fa tsy mpanjaka vavy ohatranao dia izy ony tsy nety mihitsy dia rehefa nanaiky amin'izay ony le dia teny tsy nety foana izy za tsy hinan-kanina raha vao tsy volomborona ny mpahandro sakafoko za tsy hanambady raha vao tsy volomborona vato dia rehefa nanambady amin'ny volomborona hony izy reto dia laza ho volomborona nandeha sasa amin'izay dia nanaovan'ilay akanjona mpanjaka vavy dia gaga be mihitsy noho ny olona rehetrarehetra fa vehivavy tsara tarehibe le tao mpatok'ilay volomborona dia rehefa avy eo amin'izay dia ozy izy ony le mpanjaka vavy hoe fa maninona ianao no tsara tarehibe ohatr'izao dia nanao akanjo volomborona dia nitantarainy hoe za zanaka mpanjaka ary amin'ny andrefa tanàna ary fa za nitenen'ny fitaratra foana hoe za ono laza vadiny be mahavo dia ozy izy ony le mpanjaka vavy tena vadiny be mahavo mihitsy ianao raha hanambadiny zanako dia fa ahoana ka be mahavo ange ny anaran'le zanako mpanjaka lahy io be mahavo ny anarany dia hoe fa maninona natao ohatr'izany ny anarany dia hoe za ozy izy le mpanjaka vavy nanana zanaka telo lahy talohan'ny be mahavo fa natao tsara be foana ny anarany dia mahatanora kely izy fa noho nataoko hoe be mahavo ny anarany dia io izy io tonga io dia zany nampatonga le hoe za nambady dia lasa nanambady amin'ny be mahavo tokoa nylay ndrimbavy kely dia faly be ono ny dadany reto angano arirarira izao mitantara ianareo ny noko fa nankafy efa 30 taona nanoratana kemba taona maro ihany koa ny tantarany angano miezaka ny manatsara tranony votoatiny sy ny endriky ny boky ary ny fisotonana amin'ny mpanjifa oliana amin'ny fiainona sy famakinany angano rakemba mitaky fenitra hafa ny boky natokana ho an'ny ankizy io tsinona tsy hoe Times New Roman dia mivoaka fotsiny io fa efa tena misy fianarana manokana ihany koa ho an'ny mpanoda boky hoe toy ny ahoana ny boky natokana ho an'ny ankizy toy ny ahoana ny polisy na ny hoe ny endrik'le soratra ho an'ny ankizy dia ny anarana daholo zany dia reny olona tsirairay avy reny no mamoaka an'le boky ho tonga eny am-pelantanany tsirairay tia mamaky boky ny malagasy hoy Rakemba saingy tsy tonga eo am-pelantanany zany noho ny antony maro samihafa ny famakiany boky any matony ny olona tsy namaky an'le boky dia satria tsy tonga teny amin'le boky fa na any amin'ny tany tsy eritreretintsika hoe tena tsisy fanjakana tsisy arabesiny sisara ka antolorana boky le olona dia mamaky na tsy mahay ary mamaky liana zany hoe ny boky tsy tonga eny am-pelantanany tsirairay avy no tsy vakian'ny olona
fa tsy hoe tsy tia mamaky boky ny olona fa tsy manana boky hovakiana olona raha sao fiainantsika izao aloha ny fa efa mividy sarotsarotra ihany ny hoe anana teti-bola manokana ny tokantrano tsirairay avy hivitanana boky ho fialam-boly sarotsarotra tsy azo embona akory ny ary izany matoa ny olona izay amin'izao a manana teti-bola hivitanana boky dia satria ny faritan'ny sekoly hoe tsy maintsy vidiana ao anaty fandaharam-pianarana fa ny tsirairay avy tsy afaka mividy an'izany hoe andeha hividy boky ho fialam-boly hamaky tononkalo hijery tantara foronina sy ny sisa sarotsarotra ihany fa izay fotsiny ihany izany hoe tsy hoe tsy tia mamaky boky malagasy diso izany fa tsy manana boky vakiana izy a tsy tonga eny am-pelantanana ilay izy na noho ny tsy fananany vola fa efa mividy izay na noho ilay boky tsy tonga teny amin'ny zareo. Manana trano fanotana boky Rakemba ary manana mpiara-miasa mamolavolany angano teraka ho lasa boky ary misy angano efa voadika amin'ny tenim-pirenena vahiny. Maro ny mpanjifa ary tsara ny vokatra. Raha fahiny a nataoko vadinasa ny fanoratana dia ankehitriny kosa tena tsy menatra mihitsy any ny teny hoe ohatra mbo manjamanja ihany ako ny vokatra ilay fanoratana dia tena io mihitsy ny asako amin'izao a manoratra dia mitantara angano a mbo mahavitana ihany ilay izy ampanetretena. Efa safidina nandrify tsy azo ny difiana sy ny alana ny Andrakemba ny asa fanoratana. Teo ihany koa ny fanampiany manodidina azy hitrandraka ka nahafahany nizotra nisinisy kokoa ary nizary izany ho an'ny mpankafy. Ny boky no sakafon'ny saina ka rehefa tsy ampisakafoanana ny saina dia noana na hoe dondrina na hoe foana dia manentana antsika izany ny ray aman-dreny manentana antsika ankizy hanome sakafo ny saintsika tsirairay avy. Voasoratra ho anao any lavidavitra any ny zara fatoniana sy ny toromasomamy fa ny ahy kosa vetsivetsy mitanisa no tendry fandaharana na raha ambisavisa. Voasoratra angidy ny androko androany ilay nitiavika aza to fary lanomamy mafaitra to tsy lahitra mandrangotra ny tenda ny rora tao am-bavako nanjary nahakenda. Voasoratra ho anao irilay nitiaviko iny ny androko anio ny amiko ny lasako fahiny raha mba sitraka ao valio ilay fitiavana fa manjary maizina izay rehetra tazana. Voasoratra tokoa ve ny zavatra mitranga ny oram-baza vatsa sy ny lanitra ho manga nahoana raha foanana ny didy mampahory sy ny vanjam-pity tsy mampahita tory dia hisoratra maharitra hivatra sy hamaka hifaritropirofo tsara tefy latsapaka ny zara manandrify ilay nofo nisambarako ka tsy ho diso tendro toy izao ny tantarako. Rakemba.